Salama daholo androany isika dia andao indray raha ho resahana ny eo amin'ny resaka ny tsy fandriam-pahalemana izay hita fa nisesisesy tato ato izay ka nitrangan-javatra maromaro no ho resahana amintsika atao anatin' izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay. Ao moa ireo resaka fanaovana vola sandoka izay nihanazo vahana tato ato izay ao ihany koa ireo fandratrana olona sy ny fandravana olona amin'ny fomba fiainao bibina ary netsinkilan'izay ny fanafiana amin'ny tampiadiana sy ny maro hafa. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no resahana amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba hahafahanao manaraka tsy ankiato ireo tsara ho fantatra rehetra alefanay eto amin'ny Watawata Gas. Tsy ampidrela mo isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Tratra nanao vola sandoka ny lehilahy lehibe miisa roa, ny ray 27 taona ary ny ray 27 taona, tao maro mandray soa komina ambonivohitry ny tsara honenana Sahanivotry. Tamin'ny alalan'ny angom-baovao no nahalalany ny mpitandro ny filaminana izany rehetra izany. Tratra niaraka tamin'izy ireo ny fitaovana fampiasan'izy ireo toy ny ranon-javatra sy fitaovana samihafa, ny taratasy mitovy didy amin'ny vola 2 alina ary vola taratasy sandoka efa vita. Taorian'ny famotorana izay natao azy ireo dia natolotra ny fitsarana ireo roa lahy izay tomponantoka amin'izay fanamboarana vola sandoka izay. Tsara ny manamarika hatrany fararany lalàna ny manao vola sandoka satria ao anatin'ny resaka fisolokiana sy famitahan'olona daholy izany rehetra izany ka aza dia variana loatra amin'ny hoe maimaika ny hanan-karena nefa dia kamo ny sasatra ka mitady izao fika rehetra izao mba hahafahana mamitaka ny mpiarabelona. Eo amin'ny resaky ny tsy fandriam-pahalemana indray dia voatsatokantsy teo amin'ny lamosiny ny teratany vahiny iray nandritra ny fanafihan'ny Jolahy tao amin'ny tokantrano iray ny sabotsy alina lasa teo tany Sengaloka Ambilobe. Manambady vehivavy malagasy ity teratany vahiny ity. Ny sabotsy maraina izy mivady no nividy fitaovana fanamboarana trano ary nanakarama mpitarika posy hitondra ny entana tany an-trano. Ny alina kosa no nisy koranam-pianakaviana nataon'izy ireo tao an-trano. Tao anatin'ny fety io no nisy Jolahy nanafika ny trano vola 507,000 euro tao anatin'ny poketra no lasan'ireo Jolahy sady mbola nandratra olona 5 izy ireo ka anisan'izany ilay teratany vahiny. Ity farany izay efa manaraka fisabona amin'izao fotoana izao. Rehefa nataony fanadihadiana dia tratra ny Jolahy roa lahy izay mpitarika posy nitondra ny entan'izy ireo ihany no nanafika tao an-tranon'izy ireo. Ka noho izay dia mailomailo hatrany manoloana an'ireny mpitarika posy na ihany koa soferana taksi isan-karazany ireny fa misy amin'izy ireny dia alaim-panahy ka manaonao foana amin'izay asa ratsin'izy ireo zay vokatry ny fiainana efa sarotra eo ihany koa ny te-hanan-karena vetivety zay ka lasa mitsiry ao an-tsain'izy ireo izay resaka fanaovana jiolahy amin'ny fanafihan'olona isan-karazany izay. Mbola ao anatiny izay asa ratsy eo amin'ny resaka fanafihan'olona izay dia tratra ireo zay nanafika ny vadiny Benjakely. I Benjakely moa dia ilay lehilahy mpilalao sarimihetsika malagasy ary isan'ny mpikambana tao anatin'ny irony trano-pamokarana Horizon irony izay tao anatin'ny filma Benjakely moa no tena nahafantarantsika an'izany Benjakely izany. Raha sy ivona tantara dia fanafihana casse-point na voatifitra ny vadiny Benjakely teny manjaka ilafy ny 30 aogositra lasa teo iny. Ka noho izay dia fantatra fa olona 3 nandray anjara sy mpiray-tsokombakomba tamin'izany no voasambotry ny polisy tamin'ny 30 oktobra lasa teo iny. Vola mitentina 20 tapitrisa ariary sy finday 4 moa no very tamin'io fanafihan'io. Hita ilay ramatoa nampiasa izany finday very izany. Ity farany izay vadiny mpanao fanafihana izay voanivoaka ny fonjany an-tanimora voatsiela teo. Nosamborona io vehivavy io sy ny sakaizany. Nosamborona koa i degany izay nandray anjara feno tamin'ny fanafihana ity. Mitohy araka izany ny fikarohana naman'izy ireo ary natolotra fampanoavana tamin'iny andro mahaliany ireo rehetra nahavanondoza tamin'izany fanafihana casse-point any vadiny Benjakely izany. Hafatra mafy ilay fiainana amin'izao fotoana izao ekena ary tsy lavina izany. Fa nefa dia meteza hanaraka lala mahitsy hatrany fa aza hoe taitaitra ny tianam-bola tampoka ka hanaonao fahatany ndeha hanafiky olona na ihany koa hanao ratsy aman'olona izany.
naizanaiza alehanao dia tsy maintsy ho tratra foana ianao zay rehefa mpanao ratsy ianao ary mety faly ianao mandritra izay fanaovanao ratsy zay ao anatin'ny fotoana fohy fa rehefa avy eo am'zay tratra ny patsa raitsomby vavanao dia iny ianao fa tratra am'zay ka migadra ny avaranao. Eo amin'ny resaky ny lozam famovizana indray dia nitranga tany amin'ny faritra atsimon'ny ekotera iny tany ampitandranomasina tany. Maty daholy ny mpandeha misa 10 fa avitra kosa ny zazakely vao herin-taona monja. Tamin'ny andro ny alahady 3 novambra ity lozam famovizana ity no nitranga tao Bela Union tao ekotera tao. Nivarina tany anatsantsana ny fiara minibus iray. Io zazakely vao herin-taona io ihany no tsy naninona ary efa nientina namonjy toeram-pitsaboana moa ity zazakely izay tsy maty tamin'izany lozam famovizana izany. Namoy ny ainy kosa ny mpandeha misa 10. Tsy fantatra moa izay tena antony nahatonga ny loza fa izao nianjera any anaty hantsana izao ihany ilay fiara nitondra olona maromaro izay. Ka ny hafatra ho anareo rehetra izay mpitatitra vahoaka amin'ny alalan'ny fiara izay dia mailomailo hatrany ary ataovy foana ilay visite teknika mialohany handehanana na ihany koa rehefa tonga amin'ny toerana handehanana mba hisorohana an'izay loza mety hitranga eny andalana izay. Ary ho anareo mpamily ihany koa dia mailomailo hatrany ianareo rehefa mandeha ary mba moramora ihany fa aza falifaly ny hoe hanenjika fotoana ka iny fa hirifadrifatra handeha mafy be ka ny afarany dia lasa mamoy ny ain'olona tahaka an'izao ka mety hilatsaka any anaty hantsana ihany koa ianareo raha toa ka tsy mitandrina kely ary ny tsy fitandremana kely ao anatin'ny segondra vitsymonja dia mety hamoizana ain'olona maro dia maro ary mety hamoizana ainareo mpamily ihany koa izay rehetra izay. Ka aleo misoroka toy izay mitsabo fa ny aina tsy ananampiry satria laha tokana ny aina ka dia mitandrema hatrany ry zareo. Ny anarana antsika azy dia eo amin'ny lafiny fampianarana sy ny fianarana. Mahatafita ny fianarana. Azo atao tsara ny mampiasa ny intelligence artificielle amin'ny fianarana ny taranja matematika. Tsapako tato anatin'ny taona maro izao fa tena maro ny mpianatra sahirana amin'ny matematika. Misy vaholana io, misy paikady azo ampiharina tsara izany. Marobe ireo mpianatra tonga teny amin'ny vontoeran'ny tanora faravohitra ny sabotsy lasa teo iny niatrika ny fiofanana. Santatra ambavarano ihany iny fa ny manetsa be mbola ho avy. Mahatafita ny fianarana, mila mianatra hatrany ary tsy kivikivy izany mihitsy ho anareo izay mpianatra mbola ao anatin'izay fazotona mianatra zay amin'izao fotoana izao. Ary halaviro ao an-tsaina ilay hoe na tsisy diplôme fa velona na ihany koa tsy voatery mianatra be dia tafita fa ny fianarana tompoko dia lova tsara indrindra ary izay nazoto mianatra ka tafita dia tsy hanenina mihitsy amin'ny fiainany iray manontolo. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba hahafahanao manaraka tsy tahapaka ireo video sy ny actualité rehetra izay alefany amin'ny sesy tao matahoata gasy. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.